Faly mirabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afatra androany dia ao amin'ny Marka 5:15 manao hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Mety efa renao foana izany teny izany fa mamerina miantso anao Jesosy androany. Maniraka antsika ny Jesosy hitory teny amin'izao andro farany izao. Efa ela izy niantso antsika, efa ela izany teny izany no henonao fa androany kosa mbola mamerina Jesosy. Iza no manaiky ho irako. Indraindray tsika tsy miraika rehefa maheno an'izany teny izany. Indraindray tsika mieritreritra hoe ho an'ny pastera ihany izany na ho an'ny olona hafa. Mety mbola miteny koa tsika hoe mbola hianatra, mbola miandry antso ho an'ny mpitory teny izany. Fa ho anao mihitsy izany antso izany androany. Matoa itsika vonjeny Jesosy dia tonga irak'i Jesosy, vavolombelon'i Jesosy. Nandray an'i Jesosy ho tompo-pamonjy tsika dia olona niova. Efa lasa ny zavatra taloha ny ten'Andriamanitra, iny vaovao ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa nandray famonjena tsika dia hafa mihitsy ny fiainana taloha tsy nisy an'i Jesosy sy ny fiainana ankehitriny rehefa misy an'i Jesosy. Ka noho izany dia tokony vonona foana tsika hizara ny famonjen'i Jesosy, hizara ny fitiavan'i Jesosy n'aiza misy atsika, na amin'ny alalan'ny fihetsika, na amin'ny alalan'ny fitondran-tena, na amin'ny firesaka. Mety miteny ianao hoe tsy mendrika ahy, fa firy taona ianao izay mivovony, tsy nandritra ny firy taona ianao izay no nivavaka. Androany mampatsiahy Jesosy hoe fotoana izao hitorianao ny tenin'Andriamanitra. Maro ireo olona mamoy fo, mitady vahaolana etsy efa tapi-dala kaleha nefa tsy mahafatatra an' Jesosy. Ao ireo mahafatatra an' Jesosy fa mihodina amin'ny Jesosy. Milanao Jesosy androany, ianao io mihitsy izay novonjeny. Ilain'i Jesosy ianao mietsika androany. Tanjona napetraka ao an-tsaina foana manomboka androany dia mba ho voavonjy ny fanahin'ny olona, fanahin'ireo izay very, hamoaka azy ireo anaty aiziny. Izany ny tanjona napetrakantsika manomboka izao. Ho ampahafantarintsika azy ireo ny herin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Mila antsika Jesosy, mila mietsika isika. Tsy hitsara azy ireny akorintsika na nameloka azy ireny sanatria, fa hampita amin'izareo fa tia azy Jesosy, tonga Jesosy hamonjy fa tsy hanameloka. Zavatra miseho matetika dia indraindray tsika mahita hoe ry olona ry tokony hitoriana, fa tsy samy tenitsika, manakombona vavitsika, tsy nievizaka akory dia miteny hoe tsy vitako io. Fa ndao manomboka izao hivavaka tsika dia mba azo hery hizarana tenin'Andriamanitra amin'ireny olona ireny. Hamarinina amin'ny fiainanao ny ity tenin'Andriamanitra ity. Ao amin'ny Jaonina 1:12 manao hoe izay nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Hidina aminao ny hery avy any an-danitra no ihany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 1:9 manao hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ianareo hatrany am-parany tany. Rehefa voavonjy tsika nandray ny fanahy masina, tsy natao ampifalifaly antsika fotsiny ny fanahy masina fa natao hietsehantsika hiasana ho an'Andriamanitra. Rehefa voavonjy tsika dia tonga irak'i Jesosy. Rehefa mivory tsika manao fivoriam-bavaka dia mafana ery, faly ery tsika fa eo ny fanahy masina. Tsy ratsy akory izany, fa manomboka izao dia mila mietsika bebe kokoa noho izany tsika. Vavolombeloko ianareo hatrany am-parany tany hozy ny tenin'Andriamanitra. Izao sy anao izany, vavolombelon'i Jesosy izany. Fa mbola tena maro be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy. Dinio any ireo fanahy maro be mikikikany amin'ny afo be amin'izao ritenenantsika izao hoe manasa anao aza malaina intsony, miala amin'izao ny deux confortnao, andro farany izao kely sisa. Tsika ny miara-mila irak'i Jesosy. Aza vela ho faty kelikely ilay afo ao anatinao sao dia hanenenana. Misy iraka nampanaovan'i Jesosy ianao, ento am-bavaka izany. Naiza misy anao na eny an-dalana, na anaty bus, na anaty métro, na eny amin'ny réseaux sociaux. Afaka ataonao ny mizara baiboly, mizara tracte.
na miresaka mivantana amin'ny olona, na ny ampianarana na ny amin'ny fiasananao, na miantso amin'ny telefônina, na mandefa message, na eny amin'ny restaurant, na ny anaty salle d'attente n'aiza misy anao, manasa anao Jesosy. Ianao no Irak'i Jesosy, ianao no vavolombelon'i Jesosy. Aoka ho vonona foana ianao. Mangatany fanahy masina isan'andro mba hitafy ny fiadiana avy amin'Andriamanitra ianao isan'andro, ary ho tafiany voninahitra ianao. Tsy akanjo aranofo akory, fa fitafiana feno voninahitra no omeny anao. Omeny fasahiana ianao, omeny hery hafa mihitsy ianao, satria ianao no vavolombelon'i Jesosy. Dinio any androany, inona zavatra hainao, inona zavatra nananao. Io hita amin'ny masonao io zavatra ampelantananao io dia afaka ampiasain'Andriamanitra, afaka ampiasainao ho an'ny asan'Andriamanitra, na fahaiza zany na talenta ninonino eo ampelantananao. Za manokana dia nanao ohatra Mosesy taloha, oza tamin'Andriamanitra hoe zany tsy mahay miteny, fa rehefa nanaiky hankatoan'Andriamanitra, rehefa nanaiky fotsiny dia tena miasa kay Andriamanitra. Zany ary voninahitra an'Andriamanitra reriany. Fa omen'Andriamanitra fitaovantsika na fahaizana kely izay ilaina ahafahantsika mamita ilay iraka rehefa tena manaiky tsika. Na dia tehana ray aza ny teo an-tana Mosesy dia ampy nanaovan'Andriamanitra fagakany. Mino fa mihoatra lavitra noho izany no afaka ataon'Andriamanitra aminao io. Amen. Mampahery anao androany, ninonina eo ampelantananao amin'izao fotoana izao dia ampy ampiasain'Andriamanitra. Mahery ny Andriamanitra, izy no ampiasa anao. Mivavaha mba hanana fitiavana fanahin'ny olona, tsy ny olona akaiky anao ihany, na ireo manodidina anao eo amin'ny quartier misy anao sy manodidina anao. Fanahy masina ny hitarika anao, ento-bavaka mba entin'Andriamanitra eo aminao ireo olona ireo. Izy ny ampiaonanao amin'ny olona izay tokony hitorianao ny tenin'Andriamanitra. Ho fantatrao ny besoin izay olona mifanena aminao. Raha mangeta ety izy tsy mofo maina be kory nomenao azy. Raha noana izy dia sakafo mahavoky no ilaina. Eo amin'ny ara-panahy zany dia fanahy masina ny hitarika anao. Amin'ny toerana izay misy anao aoka ny vavanao ho feno teny mamy avy amin'ny Jesosy. Hanana endrika mizara fitiavana foana ny tsika, mba ho fentsika hatrany ny endrikitsika, mba endrika Jesosy no hitan'ny olona eo amintsika. Ary ny fihetsikitsika dia efa afaka mitory sahady ny fitiavan'i Jesosy. Ny fihetsika dia efa afaka miendrika fitiavana. Rehefa eo ny fanahy masina dia miova ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra saraina dia tsy natao ampitahotra olona koa. On est là pour dire ce que Dieu est capable de faire, que Dieu l'aime. Afaka mihery amin'ilay olona ianao, afaka mivavaka ho anao ve Andriamanitra ny amin'ny fahendrenanao, fanahy masina ny hitarika anao ary hikasika amin'ny fon'ny olona izay miresaka aminao. Tsika dia mpamafy ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra manondraka ary mampitombo an'ireny teny zaraintsika ireny. Raha mandeha amin'ny saina be fotsiny tsika dia mety ho be fanontaniana be, fa androany eko fotsiny ny iraka. Tsy itsika no mandresy lahatra olona, fa ny fanahy masina mandresy lahatra anazy ireny. Zavatra miseho matetika dia mamaky baiboly tsika, mamaky baiboly ihany. Teny antsika ihany dia davintsika hoe inona indray ny teny anah androany Andriamanitra, fa tsy teny mba ho zaraina amin'ny hafa. Manomboka androany dia ndao hizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa. Tadidio ilay fanoharana mikasika ny talenta. Faly Jesosy rehefa ampiasaina ho anazy ny talentantsika. Faly Jesosy rehefa mamokatra ho anazy tsika. Fa izay mandevina ny talenta dia rehetra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ao amin'ny olona tsirairay dia nametrahan'Andriamanitra zavatra. Mila trandrahana. Misy talenta ao aminao ao, misy zavatra mampiavaka anao ao. Mbola ampamoahantsika indray androany. Nampiasainao ve ny talentanao? Namokatra ve ianao? Hozaraiko kely aminao ho voninahitra an'Andriamanitra reriany. Efa ela no nanery ny foko Jesosy hoe mila mitaona fanahy, mila mitaona ireo izay very ao ambalan'Andriamanitra. Ary tena nameno ny foko izany. Dia nanomboka nivoaka teny an-dalana, nizara tamin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Mbola lavalava ilay tantara raha hozaraiko eto, fa ny azoko ambara dia hoe maro ny vokatra fa ny piasa ny vitsy. Mbola maro efa navery. Mila tsika Jesosy.
Tsy hoe za akory ny tonga lafatra, tsy ianao akory ny tonga lafatra na hoe mendrika be, fa miantso antsika Jesosy amin'izao andro izao. Anjarantsika ny mamafy amin'ny fanetreny tena tanteraka nanaovantsika an'izany fa mandalo izao fiainana izao. Noho izany ten'Andriamanitra izany tsy fotoana ilalaovana intsony izao. Ny mandrakizay dia tsy misy fiafarana azo hodiana fanina intsony ity antso androany ity. Mety manontany ianao hoe ahoana ary ny atao hoe ninona eo ao an-tsainao io? Izay zavatra manakatsakana anao tsy ahavitanao izany iraka izany. Tadidio fa ain'Andriamanitra mandamina an'io anatin'ny 2 sekondra. Manasa anao za. Ekeo ny antson'i Jesosy. Tsotra fotsiny. Lazao Jesosy izao. Manaiky fotsiny aho iraka ao manomboka androany. Manaiky ny antsonao a Jesosy. Tsy mendrika. Raha miaraka amiko ianao dia efa be aho manomboka androany. Mitondra vokatra ho anao. Efa nomenao hery ho tonga vavolombelonao hatrany am-parany tany. Dia manaiky ny antsonao androany. Andro farany tokoa izao. Manomboka izao fanahy masina. Ianao no teny amin'ny alalan'ny vavako. Ianao no hiasa. Za dia fitaovana fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fais ce que tu veux de ma vie. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Ce qui fait vibrer ton cœur. Amen. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire.